Oka yarabhavaka isika rehetra. Ry Jesosy Tompo, misaotra anao zahay fa nitsangana ho velona ianao ary fanamarinana anay izany. Misaotra anao zahay fa ny Pasika dia nataonao fifalian'ny zanak'Andriamanitra ary ataonao tsy diso anjara amin'izany fifalian'ny zanak'Andriamanitra izany zahay. Misaotra anao zahay fa ny Pasika dia tsy fetin'ny fanaranam-po sy ny fifalian'ny nofo izay fahita eto amin'izao tontolo izao. Fa ny Pasika dia nataonao hiravoravanay zanak'Andriamanitra. Misaotra ny fanomezan-dehibe izay ampifalianao anay ry Tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay. Amen. Faly miarahaba antsika rehetra ry havana manatrika ity Pasika faharoa ity. Faly miarahaba anareo izahay, omen'Andriamanitra fotoana afaka miara-paly amin'ny kristianina eto amin'ity fitandremana Filadelfia ity. Andraisantsika ny fanomezan'Andriamanitra. Zava-dehibe tsy hay vidiana vola mikarena ny fanomezana izay omen'Andriamanitra amintsika amin'izao fotoana anatrehantsika ny fetin'ny Pasika izao. Tena velona ho antsika Jesosy, velona ao anatintsika Jesosy, miantoka ny fahavelomantsika Jesosy, ka dia arabaina noho izany isika rehetra. Ny ten'Andriamanitra izay anjarantsika amin'izao Pasika faharoa izao dia ny filazantsara araka an'izao toko faharoapolo, ny andininy faha 1 ka hatramin'ny andininy faha 20. Zao na toko faharoapolo, ny andininy faha 1 ka hatramin'ny andininy faha 20. Filazantsara masina araka an'izao na toko faharoapolo, andininy faha 1 ka hatramin'ny andininy faha 20. Eo vakintsika eo pitsakanina zany ary vakintsika mpanajana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Maria nijanona nitomany teo ivelan'ny fasana, ary nitomany izy dia niondrika nitsirika tao am-pasana, ka nahita anjely roa nitafy lamba fotsy mipetraka teo, ny anankiray teo andoha tamin'ilay nandriany fatin'i Jesosy, ary ny anankiray teo an-tongotra. Ary hoy ireo taminy, raha vehivavy, nahoana ianao no nitomany? Dia hoy izy taminy, satria nalain'olona ny tompoko ka tsy fantako izay nametrahany azy. Ary rehefa nolaly zany izy dia nitodika ka nahitany Jesosy mitsangana teo, nefa tsy fantany ho Jesosy. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy, nahoana ianao no nitomany? Iza no tadiavinao? Natao fampiandrisana izy ka hoy izy taminy, Tompoko, raha ianao no nahakazy teto, lazao amiko izay nametrahanao azy, ary izaho dia hakazy. Hoy Jesosy taminy, ry Maria. Dia todika izy ka niteny tamin'ny nanao teny Hebreo hoe Rabo, izany hoe mpampianatro. Hoy Jesosy taminy, aza manenga fa tsy mbola niakatra tany naray, fa mandehana makany rahalahy ka lazao aminy hoe
miakatra ho amina ray kosa ny rainareo aho ary ho any amin'Andriamanitra sy Andriamanitrareo. Dia tonga Maria Magdalena ka nilaza tamin'ny mpianatra hoe efa nahita ny Tompo aho, sady izany teny izany no nolazainy taminy. Rery masinao manamasenina ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Pasika fifalian'ny zanak'Andriamanitra. Pasika fifalian'ny zanak'Andriamanitra. Izao magaga ihany. Rehefa tenenina hoe Pasika dia tomifaly daholo izao tontolo izao. Tomifaly ho zao. Satria tsy fifaliana tsiny. Fa tomanana fifaliana izao tontolo izao. Mirolo Pasika dia nampiofana ny mpampianatra teolojia manerana ny nosy tao Antsirabe zahay. Zanaka Antsirabe raha teo no tena ka mahalala ny fomba ny Antsirabe. Fa ny Pasika dia fantatra amin'ny teny hoe fetin'ny labera. Dia feno olona ny tanàna rehetra hatrany amoron-dàlana na andro-nalina dia fety an'izany. Fa tsy misy afan'izao miboboka labera. Dia nitsako miaraka aminy. Dia miazakazaka ny ivelany tanana dia manatsombolory ivelany lavaliny hanao inona sotro labera ao Antsirabe. Fenolona tahaka izany tonga ny pety. Fa nanaitra mihitsy rehefa niala be Augusto no alitra ray mihazo amin'ity lalabe ty midina makaty Farafakany asimosimo kely manakary io sitadito ny toerana ngano azy. Vapoaka zany amin'ny ngano azy manao hoe fety ho efa Pasika ny any. Asimosimo kely n'izay koa tena sitadito farina tsy afaka mandeha ny fiara. Dia misy mitoredika amin'ny lalambe eo reo fa manana ny hafaliany ao reo sy misy alena amin'ny lalana. Nanino fety ho efa Pasika ny any. Io zay hiverindreo ho fety io fitadiavana aretina sy fahafatesana. Azany mahatonga ny fitondram-panjakana manetsika polisy sy zandary ary miaramila maro be. Isika isy toerana feno polisy zandary manao hoe moramora fa sao dia manka mamono tena. Fa ilay toeverina ny fifaliana fitadiavana aretina sy fiantsoana fahafatesana. Hafa noho izany no ilazany ten'Andriamanitra anjarantsika ny atao hoe Pasika. Zay lazany eto ty zaona ity hafa misy ny atao hoe Pasika. Mirohan'ny iresantsika ity Pasika fifalian'ny zanak'Andriamanitra ity dia izao. Aleo aloha lazaina mazava hoe ny filazantsara efatra dia samy manana ny fitantarany ny fiseho amin'ity fitsanganan'i Jesosy tarimaty ity. Tsy andelanitsika efa hitantsika omaly tamin'ny toroteny omaly ihany ny alaitsika. Ilika toko fahaefatra amby roapolo zany. Raha ilika no tantara azy ny toko fahaefatra amby roapolo dia izao no hita.
misy lehilahy anakiroa nitafika ny fosy nyresaka taopasaka. Fa eto dia misy anjely anakiroa nitafy fotsy manelatrelatra koa ao pasaka. Aza lany andro mandinika zay mety ho fahasamihafana ka ilaza hoe olona veny teo sa antsely, antsely ray veny teo sa antsely roa. Satria rehefa mamaky ny filazana tsara efa tsika dia mahita an'izany. Raha mitseritsika hoaly dia mbola verehitra ny vehivavy izy naniko dia nivadoka nivato fa nipotiny. Fa eto ray a tsy mitantara an'izany ny jaona fa izao ny tantaray mbola ery ivelan'ny fasany ery no Maria dia mitomany. Leo azy tonga anositra menaka fireto mitomany fotsiny ery ivelan'ny fasany ery. Ary tsy mbasany izy tatao masana kozy fa nitsiritsirika fotsiny evily dia mahita ny anjely eo anatiny. Dia ilay anjely eo anatiny no resakany. Fa na izay lazay ny tenin'Andriamanitra omaly na izay lazay ny tenin'Andriamanitra androany dia misy izay itovizany aloha. Zao no itovizany ndreto. Ampiariariana ny fomba ny mpanota, ny toetra ny mpanota, ary lazany indrindra ny maha-mpanota. Sy mare mavidalenina ihany ary tsy volaza eto fa ny maha-mpanota antsika rehetra koa. Ny hita voalohany amin'izany toetra ny mpanota zany dia izao: mitomany rehefa eo anatrehan'ny fahafatesana. Io zany moa dia manjaka tsara. Na mpanan-karaina iza, na mahana-matiran'ovana iza, na manam-pahalalana iza, na olona bavakana iza, na inona misy toerana misy azy zao, samy mitomany eo anatrehan'ny fahafatesana. Zao no an-tsaina fa valim-pasika misy ty fahafatesana ty, ary resony daholo mizaniza, resony daholo mizaniza. Fa marina fa tsy zany no hafatry ny pasaka, tsy zany hoe resony daholo mizaniza zany, fa ho ambara ty tenin'Andriamanitra ty fa misy zay tsy resony fahafatesana te Jesosy. Zany mazava eto. Fa ny toetra mampanontatsika aloha dia ambarany ariary ary sy afeniny ao. Dia sy vitany hoe mitomany fa maty Jesosy. Fa lazainy koa hoe nitomany izy satria nisy nangalatra ny fatiny Jesosy. Fa izany toe-tsainy Maria zany mieritreritry hoe maty Jesosy ary nisy nangalatra ny fatiny Jesosy dia mampiseho koa ny toetry ny mpanota tsy mino. Zay koa ny zavatra lehibe hita eto: tsy mino. Tsy mino izy hoe Jesosy zany neka tsy maty, nefa io efa nambaram-panomeno ary tena tsy mety mihitsy le fiainany mpanota. Tsy vitany hoe tsy mino izy hoe velona Jesosy, fa izao koa mbola azo angalana ny faty. Ity halatra tao lapaty ty moa dia nalazalaza misy tato ato. Ka dia lehiveriny olona fa mitovy amin'ny fatitsika ombelo ny fatiny Jesosy hay angalana. Fa ity tsy hay angalana satria tsy maty. Ity Jesosy ity no tsy amairany fahafatesana fa nandresy azy. Ary tsy hay angalana ny fatiny. Na dia misy aza mangalana tao lapaty, ity tsy hay angalana ny fatiny satria velona izy. Fa sy milaza ny toetra ny mpanota ihany izay lazainy tenin'Andriamanitra. Ary tsy hoe fampiononana toy ny mahazaka no aty
Satria izay no hita rehefa misy fahafatesana, fampionona. Fa tsy fampionona toy ny mahazatra no ato, fa fampivevahana mihitsy no ato. Zany no hita mazava ato. Rehefa nitsilitsiloka teo varavara-pasana ny Maria, dia nahita ilay anjelo lahy mipetraka teo amin'ny lohany izy teo amin'ny tongotra izay natorian'i Jesosy. Dia niteny izy roa lahy anjelo reto manao raha vehivavy, nahoana ianao no nitomany? Fampivevahana io. Nahoana ianao no nitomany? Raha lazaina ny fomba hafa dia tsy misy antony tokony hitomanianao eo. Diso io no nitomany io. Satria izay heverina maty, efa verina. Diso io. Mitaky fibebahana zany. Fa tsy nibebaka avy hatrany Maria. Efa tsy mino izy hoe maty, verina Jesosy fa maty, dia mbola ho izy satria nalain'olona ny tompoko. Ary tsy fantatra nametrahany azy. Fa mbola misy antso fibebahana eo. Satria rehefa avy niresaka amin'ny anjelo Maria, dia nitodika izy. Teo zany izy nitodika ao anaty fasana. Dia miantso fibebahana ny anjelo. Dia nitodika nivelany fasana izy. Efa azo tenenina hoe fibebahana zany satria fiodinana amin'ny lalan-diso, amin'ny lalaka. Tsy makany fasana, miala tany fasana, tsy alondraka, todika nivelany fasana izy. Mahita Jesosy. Fa saingy izao lazany ten'Andriamanitra azy. Tsy fanta ho Jesosy eo miresaka aminy. Mbola tsy finoana moa zany, mbola mila fibebahana moa zany. Tsy fanta ho Jesosy io. Dia mbola nanontany azy Jesosy, raha vehivavy, nahoana ianao no nitomany? Iza no tadiavinao? Ity dia mbola antso fibebahana koa ny dikany. Ity fanontaniana ity, izay efa napetraky ny anjelo taminy, apetraky Jesosy aminy, raha vehivavy, nahoana ianao no nitomany? Iza no tadiavinao? Antso fibebahana koa zany. Fa mbola tsy mibebaka ihany ty vehivavy ty. Hoy ny lazany ten'Andriamanitra, nataony fampiandrisana izy. Ary zao no teny tompo, raha ianao naka azy teto, lazao amiko izay nametrahanao azy. Zaho dia hakasy. Dia mbola manizikizina izy, na dia tsy mitodika ny fasana azy, fa efa mitodika ivelany fasana ka manao hoe nalainao ve ny faty? Mbola mieritreritra izy fa maty Jesosy. Mbola mieritreritra izy fa misy mpangalatra ny maty, ny faty. Fa miteny maty azy Jesosy amin'izany. Tsy mety zany, mila mibebaka ny mpanotaka tsy mino. Izay lazay ny tenin'Andriamanitra. Mila mibebaka. Fa Jesosy tsy mba nampiona azy hoe maiza milona fa maty tao amin'ny tompo. Fa izao nataony Jesosy taminy. Ry Maria. Azo aloha dia fandretesana aloha zany teny zany. Fa rehefa teny Jesosy hoe nahoana ianao no nitomany? Iza no tadiavina? Dia mieritreritra izy fa maty Jesosy ary nisy nangalatra ny fatiny. Dia ilay mieritreritra ny faty, ilay mieritreritra fa nisy nangalatra ny fatiny. Dia miteny aminy amin'izay, ry Maria. Ary eo Maria ny mahalala fa Jesosy ty ho resaka aminy ity. Eo Maria no manaiky fa tsy maty Jesosy fa velona. Eo Maria no tonga amin'ny fibebahana. Izao no lazany rehefa nitenen'i Jesosy izy. Raha atao teny gasy mazava satria dia nitodika amin'ny Jesosy izy dia teny mpampianatra eo. Ilay olona tsy nino teo, nitoetra amin'ny ota teo, nitodika ny pasaka, nanary ny ten'Andriamanitra, nitodika velany pasaka, mbola nary ny ten'Andriamanitra. Dia nilaza amin'izay hoe mpampianatra. Manaiky amin'izay fa velona Jesosy fa tsy maty. Ary tsy olona nangalatra azy sady tsy azo
eo ana-tena. Azonareo an-tsaina hoe mareva ny atenina hoe aiza nasianao azy za dia haka azy any. Jesosy miteny aminy hoe zaho anety e. Tsy mila mandeha tady aiza ianao, tsy mila mibata aiza ianao, tsy maty afa velo. Ry Maria, ampy nilazany Maria zany fa fantany fahaveloman'i Jesosy ka hoe izy mpampianatra. Rehefa fitonana malala aza mitoetra amin'ny ota amin'izay tsy finoana, amin'izay heverina ny Jesosy ho maty, amin'izay heverina fanangalaka ny fatiny, fa minoa velona Jesosy ho anao ny fahavelona. Minoa tena velona Jesosy ho anao ny fahavelona. Ary tandrina no mahafa ny Paska izay ataontsika. Fa tsy Paska fety ny lapena, tsy Paska fety himamona eran'ny lalana, fa tena fifalia. Satria arak'izao izay ten'Andriamanitra eo izay maha-izy azy ny Paska indrindra dia fifalia ny zanak'Andriamanitra. Tsy haiko ny maro fa izao ko hitako amin'ny fananiana ny tenin'Andriamanitra. Rehefa nanaky Maria, nino Maria fa Jesosy eo anatrehany io, dia hoy Jesosy tany, aza manenty ahy. Tsy mbola niakatra tany anaray fa hevery tsara ny alehibe ny filazantsara ny Paska rehefa mandehana makany ny raha ankalazaoana hoe miakatra ho an'ny raiko sy ny ray nareo aho. Miakatra ho an'ny raiko sy ny ray nareo aho. Hevery ny alehibe ny filazantsara any Paska ho any teny aho. Fa ny fitsanganan'i Jesosy no nahafahana manao fanambarana mpahabe masina zava hoe zanak'Andriamanitra ianao. Amin'ny Paska milazana mazava hoe zanak'Andriamanitra ianao. Miakatra ho an'ny ray sy ny ray nareo aho. Asa tsy ny ray sy nareo amin'izany marely ny fompotomany toditra eto amin'ny Paska, marely ny fompotomany efa mitoditra mialan'ny Paska. Mbola mahazo filazantsara anankiray ngeza be hoe ry Maria, zanak'Andriamanitra ianao. Ary ianao koa fa tsy Maria Magdalena, zanak'Andriamanitra ianao. Zany filazantsara ny Paska atolotra anao anio, zanak'Andriamanitra ianao. Jesosy no miteny amin'izany aminao, zanak'Andriamanitra ianao. Miakatra ho an'ny Andriamanitra sy Andriamanitra reo aho. Miakatra ho an'ny ray sy ny ray nareo aho. Fanambarana mezimeziny zany dia afaka. Ilazana aminao hoe ny maha-Paska ny Paska dia ny fahaveloman'i Jesosy ilazana fa zanak'Andriamanitra ianao. Inona indrindra ny mahasarobidy ty Paska ty? Velona Jesosy ary milaza fa zanak'Andriamanitra ianao. Inona ny mihoatran'izany? Inona ny mahasarobidy ity Paska ity mihoatra noho hoe izy milaza aminao hoe zanak'Andriamanitra ianao. Amin'ity jaona ty ihany, amin'ny toko-efatra ambin'ny folo, dia hoy Jesosy, ateraka mbola toerana ho anareo, izay toerana ny toeranareo koa. Ary zany mambarana eto, miakatra ary ny raiko sy ny ray nareo aho. Ambara amin'ny alalan'ity Paska nity ry havana fa iray tapo amin'i Jesosy ianao, mpiara-mandova amin'i Jesosy ianao, izay maha-izy azy ianao dia zanak'Andriamanitra miaraka mandova amin'i Jesosy. Aza mitoetra miota intsony, aza mitoetra tsy finoana intsony, aza mitoetra ny ranomasy intsony. Mifalia fa anao ny lanitra, mifalia fa zanak'Andriamanitra ianao. Saingy izao ny fifalian'ny zanak'Andriamanitra tsy lapera. Fifalian'ny zanak'Andriamanitra tsy fanarana koa ny nofo. Ny fifalian'ny zanak'Andriamanitra tsy manao izay
Paska. Velona Jesosy. Ary milaza mazava fa iray takoa aminy ianao, mpiara-manova aminy ianao, anao lanitra. Heverina sarobetin'izany filazantsara Paska zany. Maria rehefa nandreny izany teny Jesosy zany dia lasa nilaza tamin'ny mpianatra ka nanao hoe efa nahita ny tompo. Ary nilaza zany teny zany ho tenin'Andriamanitra. Izany hoe Maria rehefa avy niaona amin'i Jesosy dia nakany ny fiarahamonina ka nilaza hoe efa nahita ny tompo aho, ary mazava amiko izao fa zanak'Andriamanitra. Mazava amiko amin'izao Paska izao fa zanak'Andriamanitra. Isika koa ry avy irahan'i Jesosy ho an'ny fiarahamonina. Dia ny fiarahamonina fety fahalovana. Mifaly ny labera, mifaly ny sitrapo-adala rehetra. Hitanao amin'ny fetin'ny labera iny daholo na fisotroana, na filokana, na fijangana. Inona ny tsy hitanao ao? Ary dia betsaka ny maratra vaky io, betsaka ny miditra fitary vokatry ny fetin'ny labera. Fa ianao kosa dia lazana hoe zanak'Andriamanitra ianao, mpiara-mandova amin'i Jesosy ianao, anao ny lanitra. Ny fifalianao tsy amin'izao zavatra mora lemon'izao, fa ny fifalianao ao mandrak'izay. Ao misy ny fifalianao indrindra, ao amin'izay nahavelomany Jesosy ho anao. Ka izao mandehana koa makao amin'ilay fiarahamonina misy tontolony maty, hitonga ny fahavelomanao zanak'Andriamanitra, hizara ny fiainanao, ny fifalianao zanak'Andriamanitra. Ianao ilay manana anjara ny fantakan'Andriamanitra ety an-tany sy any an-danitra. Omeo zany ny fiarahamonina misy azy. Voninahitra ny eo n'Andriamanitra izanakarikana masina izay hatramin'ny tanondrindra koa mandrak'izay. Mitsangana karazana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompony, fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana ny fanahy masina